zay makasika an'iny fa eo am'izay tontolo ny fampihavanam-pirenena zay hatrany dia notontosaina tetsy amin'ny FLM tsara honenana ny fanompoam-pivavahana iraisam-pinoana mifandraiky amin'ny fampihavanam-pirenena zay sahany ny FFKM na dia misy ary ny finiavana dia toa tsy dia mahasarika olona loatra indrindra ireo mpanao politika voakasika ity resaka fampihavanam-pirenena ity izany hetsika ara-pivavahana izany zay notontosaina teny tsara honenana dia jerentsika ny sary sy ny fanadihadiana. Nitotsaina tetsy amin'ny FLM tsara honenana omaly ny fanampam-pivavahana iraisam-pinoana mifandray amin'ny fampihavanam-pirenena izay sahan'ny FFKM. Na dia misy ary ny finiavana dia toa tsy dia nahasarika olona loatra indrindra ireo mpanao politika voakasika ity resaka fampihavanam-pirenena ity izany hetsika ara-pivavahana nokarakarain'ny FFKM izany. Tsy tonga nanatrika izany fotoam-pivavahana izany tokoa izy ireo ary tsy nandefa solotena akory. Solotena vitsy avy amin'ny fiarahamonim-pirenena no antsikaritra tonga nanotry n'ity fotoam-pivavahana ity izay natao indrindra hitondrana ambavaka ny firenena sy hidirana amin'ny fionam-be izay ho totsaina manomboka raha-pitso hatramin'ny hiromeo avy zao eto andrenivohitra. Ny FFKM dia efa nampiseho ny fahavonona nitondratra amin'ny faran'ny fampihavanam-pirenena na dia eo aza ireo ho nialan-daharana. Efa nisy ny ezaka fandresen-dahatra ireo izay nanao izany noho ny tsy fahafenon'ny fepetra araka ny fitakiandreo ho filoha tsirairay avy. Tafiditra ao anatin'izany ny fitsidiana izay nitotsain'ireo filohana fiangonana efatra tany amin'Andriamatoa Ravanomanana Marika andro vitsivitsy izao.